Rehavako malala ho ny tompo ho ampitombona lalandavo aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra dia izy ikarakaranao. Ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra dia izy ikarakaranao. Luka 2:20, 2:20 hatramin'ny 1:30 manasongadina amintsika ny hoe ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra dia izy ikarakaranao. Voaresaka manokana izany eo amin'ny 1:30 manao hoe kanefa ka tsao ny fanjakany dia anampy ho anareo zany zavatra izany. Mitovy amin'ilay tenenin'ny Matthieu 4:17 izay haitsika rehetra tsinjery manao hoe fa ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia anampy ho anareo zany rehetra izany. Eo anatrehan'ny lehilahy anankiray izay mikatsaka ny haren'ny tany, raha fitentsika ankehitriny moa dia hoe niady lova tamin'ny rahalahiny, dia mampianatra Jesosy Kristy ny momba ny fitantanana ny harena, ny anjara toeran'ny harena eo amin'ny fiainan'ny mino. Dia ambaran'i Jesosy mazava tsara eto fa zavatra katsahany jentilisa fatratra zany, zavatra izay fatrapitady zany dia tsy ahita satria harena mandalo ihany zany. Ny tenenin' Jesosy Kristy dia miteny izy fa Andriamanitra dia mahay miahy mihoatra lavitra noho izay eritreretin'ny olona ny amin'ny zanany. Andriamanitra mahay mikarakara ny zanany izy, tahaka ny fikarakaran'Andriamanitra ny voromanidina eny amin'ny habakabaka izay tsy mba mamafy na mijinja araka ny voalaza eto, kanefa Andriamanitra no miahy azy manome izay hohaniny sy hosotrony. Tahaka ny fikarakaran'Andriamanitra ny voninkazo eny an-tsaha izay mamelana ny nefa ny alazo ihany rampitso, no ikarakaran'Andriamanitra ny zanany izay mety alazo rampitso aza karakarain'Andriamanitra. Ary na dia Solomona teo amin'ny fanjakany aza tsy nanana tahaka an'ireny koa Jesosy, maika fa zay halazo ao anatiny 70 taona 80 taona moa tsy ho karakarain'Andriamanitra va. Fatrapanahy loatra ny olona ka mitady sahady ny ampitsony nefa ny anio aza mbola tsy hitany. Fatrapanahy loatra ny olona ka mandeha miantsampy etsy sy aroa ka tsy mahita izay antsampazany ka tafalatsaka amin'ny fandriky ny lay ratsy izay mitarika azy ho amin'ny fanompoana ny sampy na ho amin'ny fanompoan'Andriamanitra izy mba hahazona harena. Te hanakarena fotsiny tsotro zao ny olona dia mipenipenina etsy sy aroa, mitady fanompo-tsampy samihafa ka manadino an'Andriamanitra. Eto ary dia misarika ansaitsika Jesosy Kristy miteny fa ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Fa rehefa katsahanao ny fanjakan'Andriamanitra dia Andriamanitra mahalala ny hevitra heverana anao izy, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra fa fantany izay tokony ho anao. Asa raha tadidinao Eli ilay mpanompon'Andriamanitra izay nirahan'Andriamanitra tany an-tany foana, ka dia izy Andriamanitra no nikarakara azy, nanome izay hohaniny, nanome izay nosotrony tamin'ny na dia tamin'ny alalan'ny goaika aza no nikarakara'Andriamanitra azy, satria an'Andriamanitra izy dia tsy avelany ho manirery. Rehavako malala ho mitombo izay rehetra nitalao sy nitaraina tamin'Andriamanitra
mbola tsy nisy mialamaina, mbola tsy nisy nialamaina, fa zay angatan'Andriamanitra anao dia atolory azy ny fonao, omeo azy no ny sokafo azy ny varavaran'ny fonao mba hidirany anjakany. Ka izy efa niteny manao hoe hiditra eo aminy aho ka hiara sakafo aminy, ary izy amiko. Dia rehefa hiditra ao amin'ny fonao izy dia hitondra ny fahatsarany rehetra ho ao aminao, androtsaka ny fahasoavana mananamby ampy aminao izy, anome anao ny fitahiana mananamby ampy izy. Fa izaho maneke hanokatra ny fonao ho an'Andriamanitra, maneke anao ho tarihan'Andriamanitra, dia izy kosa hiditra ao anatin'ny fonao. Rehefa koa malalo amin'ny Tompo, zavatra tokana no tadiavin'Andriamanitra amintsika dia ny anorantsika ny fiainantsika ho azy, ny ambony kosa afaka karakarain'Andriamanitra, ny fahasalamanao karakarain'Andriamanitra, ny amin'izay sakafo hohaninao karakarain'Andriamanitra, ny rano izay hosotroinao karakarain'Andriamanitra, ny amin'ny fitafianao karakarain'Andriamanitra, ny amin'ny fianaran-janakao karakarain'Andriamanitra, ny amin'ny tranonao ho karakarain'Andriamanitra, ny amin'ny fiainanao avinao ho karakarain'Andriamanitra. Fa ataovy aloha izay tafiditra anao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka raha tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, dia ho tsapanao fa ny zanaka malalany aza nomeny ho anao, moa tsy omeny miaraka amin'ny mamaim-pona ho anao avokoa va ny zavatra rehetra. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra raha eo noho ny fitiavanao sy ny famoram-ponao amin'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra tia sy mikarakara ho anay, ilay Andriamanitra manome ny zavatra rehetra ho anay. Misaotra noho ny fitiavanao ka manome anay ny amin'izay hohanina, hosotrona, ny amin'ny rivotra hivelomana, ny amin'izay hotafiana sy iainanay amin'ny fiainana andavanandro rehetra. Fa eto izay dia mivavaka manokana ho an'ireo mpanompo mikely aina fatratra, ho amin'ny fitoriana ny filazany tsaranao amin'ny toerana sarotra ahitana sakafo, amin'ny toerana sarotra hivelomana, ianao hiahy azy ireny tahaka ny ahinao any Elia, ka niraka ny goaika anao ianao hamelona azy ireny. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay sy anantenanay amin'izany mivavaka izany. Amen.